Batsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Mivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay ianao, rainay tena tianay, tsy mba mahafoy na mahasaraka anay fa miezaka mandrakariva, mihay anay, mikarakara anay ary miaro anay amin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Ankehitriny izay dia mbola novelominao ka nahatratra indray izao maraina vaovao izao, nomenao rivotra madio ihany koa ary mbola nanehoanao ny fitiavanao dia mbola afaka misitraka izao fahazavana lehibe izao indray, hosolo ilay alim-pahafatesana vao nolalovanay. Makasitraka indrindra Jesosy malala satria izahay eny mbola tafajoro toy izao feno hery tanjaka fahasalamana, dia teo foana ianao niaro anay, nikarakara anay ary nanampy anay tamin'ny lafiny rehetra. Misaotra tompo fa tsy mba namelana iravoravo tanana izany ianao, tsy navelanao hiady rery izany koa ianao fa nandray an-tanana ny adinay foana, nanasitrana ny aretinay sy ny rofonay rehetra. Misaotra betsaka Jesosy ary mbola mangataka trano ny famindramponao, mba meteza Jesosy andrantsana sy hanapodika ny otanay rehetra amin'ny alala amin'ny tananao ilay misolatra ny fanasitranana, dia fehezo ny afi-masonao Jesosy ary atsipazo levina ho may mandrakizay any mifarimy rehetra fo, tsy hanakery tsy hanapahefana aminay tsirairay avy. Dia mameteza Jesosy anasa sy hanadio anay amin'ny rahasoanao, fa ampy hanadio anay tanteraka ny rahanao, mba hahafahan'ny fanahy masinao mitoetra sy miasa mahery ao anatinay, hanazava ny foamam-panahinay, hanokatra ny vavahady sainay mba hahafahanay mandray, mitahiry tsara ny afatrao, eo ampiarinay eo amin'ny fiainanay ray manontolo, ary koa hozarainay amin'ny manodidina anay, mba tsy ho diso lalana intsony izahay. Dia mitenena tompo araka ny fombanao, fa vonintsy ainanao izahay. Amin'ny anaranao masina sy manan-kery avy any Nazareta Jesosy, mangatanay sy hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia mbola mipifaliana mandrakariva ry havana, hoe arabanantsika tsirairay avy amin'ny anaran'ny tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny angalantsika fampaherezana ry havana amin'ity maraina ity dia izay hitantsika eo amin'ny bokin'ny Jakoba. Jakoba toko 4, ny 17 ka hatramin'ny 20. Hovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny izany. Iza eo aminareo no endry sy manam-pahalalana, aoka sehony amin'ny fitondrantena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra sy fiampandaniana ao am-ponareo, aza mirerena mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany mantsy dia tsy avy any ambony, fa araka ny ety an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny diamonia. Fa izay misy fialonana sy fifampandaniana dia misy fikorotanana mba amin'izay ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha, tsy fihavanana, mandefitra, mora lahatra, efamindram-po sy be vokatsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsy. Ary ny vokatry ny fahamarinana dia afafy amin'ny fihavanana ho amin'izay mampandroso ny fihavanana. Amen. Izany teny voanovakitsika izany koa ry havana dia mampafantatra antsika ny tenin'Andriamanitra androany hoe ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha, ary tsy fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be vokatsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsy. Indray andro raha niseho tamin'ny Solomona Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofo ry havana, dia nilaza taminy hoe angatao izay tianao meko anao. Solomona nefa teo anatrehan'izany dia namaly tamin'ny fototsotra hoe, Tompo, inona moa sy efa notahianao an'i Davida raiko? Efa nampanjakanao izy, ary ankehitriny indray dia mbola nekenao ho dimbiasako izany fanjakana notantanany raiko izany. Izao anefa Tompo, atsiaro mbola kely, ataoko ahoana ny fitantanana an'ireo olona marobe ireo? Ko ny angatahako aminao Tompo malala, dia mba omeo ahy mpanomponao saina malady hitsarako ny olonao, aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Raha nandre izany ny tompo ry hava-malala dia tohina ny fony ka namaly hoe, satria tsy mba nangataka vola amin'ny karena ianao, na koa hoe
ho ela velona na ny hain'ny fahavalonao, fa kosa nangataka fahaizana itsara, dia indro efa nanomeanao saina endry sady mahiratra ao, ary na dia izay tsy nangatahinao aza dia efa nomeko anao koa diarena sy voninahitra. Ny tompo tokoa ry havana rehefa mamonjy antsika olony dia ilay fahendrena avy any ambony nomeny antsika. Dia anjara antsika kosa no mikolokolo sy mitandrina izany mba tsy ho voasongon'ilay fahendrena izao tontolo izao. Ny fahendrena izao tontolo izao tokoa mantsy dia mangina eo amin'ny vavany fotsiny fa ny ao am-pony feno fahatezerana, feno fankahalana, feno fahamazinana koa. Tsy mahavita mandefitra izany tsy mahay manetry tena, tia mirere sy manamary tena mandrakariva, ary faly manaratsy sy mitsara ny hafa foana ihany koa. Fa ny fahendrena avy any ambony kosa izay omen'ny tompo ny mpino kristianina izay angetaeta izany dia madio aloha. Araka ny voalaza ao amin'ny Matio 5:5 manao hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Ary eo amin'ny Samoela 2 ihany koa 2:7 milaza hoe ny madio no isehoan'Andriamanitra fa madio, ary ny mpiolakolaka kosa no isehoany fa lalitsaina. Mahagaga tokoa ry havana fa be dia be isika kristianina mpanaradian'Andriamanitra mbola miaina ao anatin'ny faly tanteraka, tsy mahavita mamela heloka izay heverintsika nanao ratsy antsika akory. Mbola miaina ao anatin'ny lolopo, ao anaty fankahalana, tsy fitiavana, ary ao anatin'ny faharatsiana tanteraka. Mampalahelo dia izay tratran'izany zavatra izany dia mety tsy mahatsapa mihitsy, fa ny alahelon'Andriamanitra ho aminy dia be dia be, satria ajamba tanteraka izy amin'ilay fatotra anaovany fahavalo azy. Amin'izao andro faran'izao anefa ry havana dia tena maniry mafy tokoa ny tompontsika mba ho tonga olom-baovao avokoa isika rehetrarehetra tsy misy akanavaka. Izany hoe manana toe-po vaovao, manana fisainana vaovao, miaina amin'ny fomba fanao vaovao, tsy mitovy amin'izay fomba fisainantsika teo aloha intsony. Ary tiany koa isika ry havana tsy hitakosina intsony amin'izao karazam-pahalotona maro isan-karazana izao, ka tonga antsika ho maloto fo, maloto fisainana, maloto fitondran-tena, hiaina ao anatin'ny faharatsiana tanteraka koa. Dia malahelo ny tompo hitomany amintsika isan'andro izy, ary tsy izany ihany fa tsy hatanteraka izay tokony ho antsika akory ny tompo ry havana. Ankehitriny dia tsapa ry havana fa betsaka tokoa isika na dia manan-katao azy eo amin'ny fiainana no tototry ny olana maro isan-karazany, dia mety hiteny angamba isika amin'ny farany hoe fa nahoana azy Andriamanitra izay voalaza fa ny sofiny tsy mba lalo-dalovana fa mare, ny tanany tsy mba fohy fa mahavonjy, nahoana azy izy ny tsy mamonjy sy manafaka antsika, nahoana izy ny tsy midina an-tsehatra mamaha ny olantsika rehetra, mamaha ny fahoriana sy ny ady sy ny korotana izay iainantsika isan'andro. Aoka nefa tsy ho adinontsika ry hava malala amin'ny tompo fa ny mason'Andriamanitra neka tsy mitsahatra mijery sy manara-maso izay ataontsika rehetra, izay alehantsika, ary ny diniany avy kokoa na dia amin'ny fisainantsika ao am-potsiny loka azy. Ary amin'izany rehetrarehetra izany dia maniry ny tompo ry havana mba hitantsika tsirairay avy miaina amin'ilay fahendrena avy any ambony dia madio aloha, tia fihavanana, mandefitra, moralahatra, be famindram-po, be vokatsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsia. Tsarovy ry havana fa fantatry ny tompo avokoa ny faniritsika rehetra, kanefa ao anatin'izany dia aleo kosa aloha isika mba hiezaka hanao ny fahamarinana, handeha amin'ny fahitsiana, miezaka mitombo amin'ny fatahorana an'Andriamanitra izay voaloam-pahendrena tokoa. Rehefa hitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany dia izy mihitsy no hiteny amintsika hoe dia horainareo aho, ary ianareo kosa ho zanako lahy sy ho zanako vavy. Ary dia ho tanteraka amintsika rehetra tokoa ny teniny ao amin'ny Isaia 5:1-2 manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no anontaniho ahy, fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka didiko ihany. Andriamanitra ry havana dia tsy miova, anio ampitso ary mandrakizay, mbola mahay mamonjy sy manafaka antsika foana izy isan'andro.
mahay manasitrana izay marary rehetra amin'ny fiainantsika ihany koa izy. Mahay mamany geja sy ny fatotra izay mahazo antsika izy, satria izy ilay Andriamanitra mahery sy mahagaga. Izy ilay manana ny fahefana feno hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Izy ilay Andriamanitra mpanangana ny maty sy ny fiainana. Mampalahelo nefa ry havana dia na dia fantatsika tsara tokoa aza ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika rehetra mba hamonjena sy hanasitranana antsika, izany hoe hivavaka aminy, hitady ny hitavany, hiala amin'ny ratsy fanao rehetra, handeha amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana, dia mbola manamafy ny fotsika foana isika. Tsy mety manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra fa miditra ny fotsika hatrany no tanterahantsika. Andriamanitra nefa ry havana amin'izao andro madiva hifarana izao dia mitady kristianina madio fo, manam-pitiavana, tsy mihatsara velatsiana, manaratsy ny hafa, fa tena olona tia famindram-posy be fandeferana mba hahafahany miaina sy mamaly vavaka atsika ary manasoa atsika. Tsy tonga foana amintsika anie ry havana zao afatra nomeny tompo atsika izao hoe ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha, fa tena iriny tokoa isika hiaina amin'ny fahadiovampo amin'ny olona rehetra, hiaina amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana, mba hiasan'ny fanahy masina mikery ao anatintsika ary mba hitantsika ihany koa ny voninahitr'Andriamanitra. Azadiny fa raha manaiky sy mankatony tenin'Andriamanitra isika, izany hoe manaiky hiala amin'ireo fitondran-tena ratsy rehetra izay tsy ankasitrahan'Andriamanitra, dia tsy ho vitan'Andriamanitra mihitsy anie ry havana ny hijery ny fahorintsika sy ny alahelontsika, fa tsy maintsy hiditra amintsehatra izy ka hamonjy sy hanafaka antsika. Davida ry havana tsy mba niala maina izany mihitsy, fa ny fotoana rehetra ny antsony sy ny tarainany tamin'Andriamanitra dia namonjy azy ny tompo. Ka nahoana moa isika ry havana ny tsy mba azo valim-bavaka avy amin'ny tompo e? Kanefa fantatritsika tsara fa ny tompontsika dia tsy miangatra, tsy mijery tavan'olona izany. Fantatsika ihany koa izy, fantatsika ihany koa fa efa fotoana tokony hanehoan'Andriamanitra ny heriny sy voninahiny izao. Ary raha nao izany rehetra izany ny tompo ry havana, tsy isika mpanaradia azy sy mpanompony ve? Tsy itsika ve ny tokony hanehoany ny heriny sy ny fahefana feno izay ananany? Tsy itsika ve ny tokony hanehoany ny fahagagana? Fa mbola miandry antsika izy aloha ry havana. Miandry antsika izy aloha hivavaka amin'ny fanahy sy fahamarinana. Miandry antsika izy hiaina ao anatin'ny fahendrena avy any ambony, hiaina sy hanompo azy amin'ny fahadiovampo tanteraka, amin'ny fitiavana sy ny fanetretena ihany koa. Satria ao ambadika ireny fiainan-drasy maro izay mamatotra antsika ireny, ao anatin' ireny ry havana no efenan'ilay devoly Satana fahavalitsika, izay tsy manan-tsaina afa-tsy mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, tsy manao afa-tsy izay tsy anakona ny voninahitr'Andriamanitra eo anoloantsika. Dia marina tokoa ilay teny hoe ny helokontsika no manafina ny tavan'Andriamanitra amintsika. Ho eo anatrehan'izany afatry ny tompo izany ry havana dia andesa miandiny tena avokoa isika, hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny ota rehetra vitantsika ka nampalahelo azy. Aoka koa asehontsika amin'ny fitondran-tena tsara ny asany amin'ny fahalemem-panahy ny fahendrena. Raha sanatria mbola misy fialonana amin'ny rehetra sy fiampandaniana ao am-pontsika, dia aza mirerena mandainga manohitra ny marina ho ny tenin'Andriamanitra vao nivakitsika teo, satria tsy fahendrena avy any ambony izany, fa araky ny ety an-tany ihany, araky ny nofo izay mitondra korontana sy izay ratsy rehetra. Fa ilay fahendrena tsara sady ankasitrahan'Andriamanitra kosa ry havana, dia ilay fahendrena avy any ambony dia madio aloha, tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po, be vokatsoa sy mihanahana mihatsara velatsy. Amen. Vavaka isika. Mankasitraka mankatelina indrindra ry Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay amin'ny fitiavanao sy ny famindram-ponao aminay, avaozinao isanandro tokoa. Misaotra Jesosy fa nandefitra mandrakariva ianao amin'ny faratsinay, ka tsy mba nety sasatra mihitsy ianao mananatra anay, manoro lalana anay, manintsy anay amin'izay rehetra fahadisoanay mety hahavery anay. Faly sy ravo izay Jesosy raha mitongava ny afatrao, satria aleonay tokoa ho lety an-tany fiazakazahany ety izay no hanarinao, ahitsinao, amboarinao amin'izay rehetra tianao atao, mba hanananay toky sy fanantenana tanteraka, fa tsy ho isan'ireo very izay any amin'ny elo, fa kosa mba ho isan'ireo olona hiarandova ny lanitra miaraka aminao Jesosy malala. Mankasitraka Jesosy fa na dia
marary sy manaitaina tokoa zany fanamboarana sy ny fanefenao anay, satria fantatray tokoa anie Jesosy fa tsy hijanona ianao raha tsy miala avokoa ny taindrendrika sy ny petipeti-pahotana tsy mahalavorary anay. Tianay foana zany ankasitrahanay foana Jesosy, satria mahasoa sy mahatsara anay zany rehetrarehetra zany, ary manam-pirofo aminay koa zany fa rainay tena tianay zanakao ianao, ka dia amarinanao tokoa hoe ny zanaka tianao ianao tsy mba tsy tsindrotsakazo. Koa ampanetretena Jesosy no iankofanay eo anatrehan'ny famasinanao sy ny voninahitrao, ifona sy ibebaka tanteraka amin'ireo ota sy faratsiana maro vitanay izahay. Andrafo Jesosy dia mamela ny elokay rehetra, mamela ny fahadalanay sy ny fahadiso-kevitra izay andavanay ny sitraponao. Meteza ihany koa anasanay amin'ny rahasoanao, fa ampy anadio anay tanteraka ny ranao, dia mba havaozy izay tompo mba ho tonga olom-baovao ka iaina tanteraka ao anatin'ny fahadiovam-po, fahadiovan-tsaina ary fahadiovam-panahy. Dia mba velao ny fanahy masinao tompo, hiasa mahery ao anatinay isanandro isanandro, hitomboanay amin'ny finoana sy ny fatahorana anao, anatanteranay amin'ny mpitiavana ny sitraponao. Dia tazomy mafy izay Jesosy malala fa tsy mahatananao, kanefa maniry ara-dalana aminao isanandro isanandro eo amin'ny fiainany iray manontolo. Amen. Raisampinoana ry havana, nitsodrany masina izay omeny ny tompo antsika androany. Ny tompo anie anintsy lalana ny fotsika eo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy amin'ny faharetan'i Kristy. Izy anie anome antsika rehetra ilay fahendrena avy any ambony izay madio aloha, mba hanomezany antsika fiadanana amin'ny zavatra rehetra. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Aleluia. Amen.